Andro fahavalo amin'ny 8 andro ankalazana ny fetin-driny eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy atsika nanazavako anao fa isany fitaovana mahery vaika indrindra nomeny Jesosy ho hery sy fahefana ho ahy nijoro ao maha-teolôjianina feminista araka ny tenin'ny Lotera io afara io hoe here I stand, ny nahatonga ho lasa reny sy ny hery nomen'Andriamanitra ny reniko namporisika anao hoe mandehana zanako tohizo ny fianaranao fa izano an'olo tena hikarakara ny zanaka ao amin'ny fotoana rehetra tsy maintsy andehananao hianatra dia tena atsiarovako an'ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana hoe mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy dia hozy Andriamanitra hoe eny mety manadino ihany izy fa izaho Andriamanitra kosa tsy manadino anao. Ilay raiko ny tavandraiko na tsony rainy nody any aminy lalam-piainana tsy maintsy andalovana zany tsy maintsy ekena fa tena nomen'Andriamanitra hery koa zahay mianakavy nanaiky an'izany fandaminan'Andriamanitra zany ka na dia banga tanteraka aza ny fiainanay ilay ray andro iankinana eo amin'ny fiainana no lasa anatin'ny bevoka 3 volana za tena voka komplike ny vokako satria ray taona talohan'io nodidina zaza tsosokoditra hozy dokotera hoe tokony afaka 2 taona andray ianao vao miteraka nefa dia tena nasehon'Andriamanitra fa tsy ampy 2 taona akory dia bevoka soma tsara dia tena nahazo ireo pôly avy tamin'ny dokotera mihitsy tamin'izay satria tena komplike ilay vokako ilay ferin'ny fandidiana zany mbola tokony tandremana nefa efa misy zaza miforona hibotsina tao tena hoe mahagaga miracle dynamis no nodimandry dadanay nandeha fiara anatin'ny herinandro manontolo Fianarantsoa-Majunga ny Artory avy eo Majunga Vangaindrano nandeha nandevona miverina Vangaindrano Majunga ny karakara ny taratasy rehetra satria lasa dadanay ilay tompony taratasy rehetra mamanay motorana mihitsy tamin'ny andro nahafatesan'ny dadanay satria mamanay tsisy an'izay taratasy karakarainy na ny momba ny tenany aza fa dadanay ny mpikarakara ny taratasy administrativa rehetra mombanay ao anatiny tena very tanteraka mamanay no tsy maintsy mbola nijoro koa za miaraka mivoka 3 volana komplikeko ny karakara ny taratasinay rehetra aloha zay vao niverina indray rehefa nilamindamina ny rehetra Majunga Fianaratsoa namonjy ny tokony hanohizana ny fianaranay tonga moa ny Covid herinandro fotsiny taorian'ny nahatongavanay any Fianaratsoa rehefa miverina avy nandevona zay no nihidy ny lalana tsy afaka niverina tany Majunga tsony za dia mbola miracle ray hafa indray rehefa 9 volana tia mikibo tsisy havana any Fianaratsoa nisy any moa zany tantinanay zay tena isan'ny mikarakara na tena reny koa izy fa izany hoe hiteraka voalohany zany mba faniriako mba mamanay no eo akaiko eo ampifanana ka mihidy ny lalana tsy misy tomobila afaka andehanana miala avy any Fianaratsoa mandeha any Majunga Jolay 24 tao anatin'ny Covid dia mbola nanehoan'Andriamanitra miracle anankiray indray tena amin'ny fomba tsy takatry ny saina no nampiasan'Andriamanitra mpanompony anankiray nanana fahefana izy tamin'io fotoana io nangalatra nanatitra anay mivady amin'ny 4 amin'ny andro alina nampiasa n'ilay fahefany teo amin'ny devant ny tomobila hoe tsy maintsy ateriko ty zanako ty
na dia tsy teo tsony ilay ray niteraka dia tsy nanadino ahy ilay Andriamanitra izay tena raiko any an-danitra izay niantso azy, fa nanolotra ahy ray manana fahefana ambony lavitra noho ilay raiko niteraka raha fahefana ambony tany no resana satria ny raiko niteraka anahy mpampianatra eny amin'ny CEG tsy manana fahefana nindry-bokotra zany. Fa nomen'Andriamanitra ray nanana fahefana nindry-bokotra izay tamin'io nandeha 4 ny sidina mihitsy ny raha izay ny azoko ilazana anazy, tsy maintsy vitaina ao anatin'ny alina ray fianaran-tsoa Majunga anatin'ny lalana mihidy hanaterana anakah hiteraka sy hifana tany a Majunga. Zany daholo ny zavatra niainako tao anatin'ny voka, dia tonga Soamantsara tany Mahajanga. Mbola tantara hafa koa ny teny an-dalana fa tsy tantaraiko amin'ny Antsipiriany eto satria zavatra tena hoe tsy tokony natao ilay izy fa tsy maintsy natao dia tonga Soamantsara zahay ary ny fahagagana hatramin'ny nahaterahako izay ijoroako vavolombelona amintsika eto hoe tena miraculous, miraculous, miracle araka ny anarany iduna andro alatsinainy 24 volana Aogositra taona 2024 efa niomana zahay mianakavy hankalaza ny aniversairan'ny dadatoana izay. Efa nomanina ny sakafo rehetra, efa vita ny gâteau, efa vita ny jus, efa vita ny rehetrarehetra. Zaho amin'ny efa malailay andeha hamonjy aniversaire. Fo maraina 24 août tena efa manomboka manaikinaikitra ho aho izany dia mbola lasa moa izay mivady mandeha manao lamarsa ny asanay isanandro vao bevoka 5 volana dia efa nitereny ray janako manao lamarsa isanandro. Ity kosa aloha dia tena isaorako anazy na inona olana niseho teo amin'ny tokantranonay dia tena nanampy be ny atrehako ny voka niaraka tamin'ny fahorinan'ny fahalasan'ny raiko ilay ray janako. Efa teraka Soamantsara ilay zanako izay vao tena nipoaka ny olana tsy voavahanay intsony ka nahatonga ny fisarahanay, fa tena nahavita ny andraikitra maharay azy izy raha tamin'ny fitondrako voka. Niaraka tamiko izy hatramin'ny nanaovanay éco voalohany ka hatramin'ny fotoana nahaterahako miaraka manao lamarsa sanandro amiko izy anatin'iny Covid iny. Tsisy olona mahazo mandehandeha fa ny vehivavy bevoka mahazo famindram-po amin'ny gendarme, mahazo manao lamarsa. Izy koa moa tia mandehandeha mivoaka raha teo dia tena niaraka tamiko isanandro ny ray janako. Za faran'izay olona tsy tia manao activité physique indrindra. Farany zavatra tsy tiako zany mandeha tongotra sy manao lamarsa zany. Dia tena manambitamby anakah izy mifoha isaka ny maraina, miaraka manao lamarsa zahay, miaraka mandeha misafo any amin'ny hôpitaly zahay. Izany ny tena tokony ataon'ny ray mpianakaviana rehetrarehetra satria ny maharay aman-dreny, ny fitondrana voka dia tsy natao an'ilay vehivavy efa korotanin'ny hormone rery ihany, fa tena ilaina ilay ray mikarakara an'ilay reny sy ilay zanaka. Tadidiko heveriko fa film ataon'ny vehivavy fotsiny io vehivavy bevoka mila vanina io, fa anatin'iny fotoanan'ny Covid iny mihidy daholo ny toeram-pivarotana sakafo ao Fianaratsoa ao no tereko izy hoe mila mihinana hamburger za zany, andalanao mandeha mitady tany ahitana hamburger fa mila mihinana hamburger za, dia lasa izy mivoaka ny trano amin'ny Covid, restaurant mihidy tsy haiko izay fomba hitany hamburger avy any fa dia mitondra hamburger izy avy any ho anay mianaka rehefa midongy za hoe mila hamburger. Isan'ny zavatra mahafinaritra hatrena ao anatin'ny fikorotanan'ny hormone fitondrana voka zany. Ao anatin'ny fitondrana voka io no nanoratra n'ilay boky lisansiko hoe ny maha-endrik'Andriamanitra ny vehivavy manoloana ny patriarkalisme. Ny mpiara-mianatra rehetrarehetra promotion anay Salta 17 tamin'io volana février zany efa manana plan daholo ny olona rehetrarehetra hoe zao ny teziko, zao ny encadreurako sy ny tariny. Za mbola vao avy nandevina
tsy manana plan voasoratra moa zany fa araka ny teneniko teo vao première année nianatra hiditra teolojia fotsiny dia efa masaka ato an-tsaiko hoe teolojia féministe no hokaroako mba hanafahana ny vehivavy kristianina amin'ny fanararaotam-pahefana hangejany rafitra sy ny lehilahy-panararaoam-pahefana ny fiantsonany vehivavy. Dia tamin'izay fotoana izay koa ny mpampianatra anay tao amin'ny salta lehilahy daholo. Sarotra ny ahitan'izany lehilahy hitarika anahy hanoratra momba an'izany teolojia féministe zany tany Madagasikara. Fa isaorako an'Andriamanitra teolojiana Razivelo Mariette, izy no vehivavy nahazo ny doctorat en théologie voalohany manerana ny Afrika, dia nampianatra teolojia nandritra ny 30 taona tao amin'ny salta izy fa izy moa retraité tamin'ny 3 taona talohany natongavanay tao fa mbola nanaiky izy ny angaviako na dia efa misotro ronono aza izy dia nanaiky izy nitarika anahy tamin'ny fanoratako an'io mémoirako io, ka na dia lafy ny etika sy pratika aza ny tena tiako nosoratana dia satria ny spécialité ny dogmatika dia izay no natonga naniditra tamin'ilay hoe imago Dei, ilay maha endrik'Andriamanitra ny vehivavy dia araraotiko isaorako anazy eto koa satria tena reny ampanahy tsy nandao mihitsy koa Nenito Razivelo Mariette izy raha teo moa ny tao amin'ny fiombonan'ny fiangonana Luterana eran-tany tamin'ny 7 taona talohako izy no nanao passation tamiko an'izany hoe ahoana zany vehivavy araka ny teolojia luteranina zany ahoana zany mijoro ampahendrena manarina ny teolojia ny fiangonana momba ny vehivavy zany dia ankalazaiko manokana izy amin'ity videontsika androany ity neny reny Nenito Razivelo sy ireo vehivavy teolojiana 3 voalohany niara-nianatra teolojia voalohany niaraka taminy tao amin'ny seminaire teolojika luteranina 50 taona lasa tamin'ny taona lasa zay i teolojiana Esther any Afandriana, teolojiana Noeline Lucie any aminay any Mahajanga, ary efa natsony ray nody any aminy moa teolojiana Razivelo Mariette ankalazaintsika manokana koa izy efa bavy izay reny ny teolojiana luteranina rehetrarehetra amin'ity andro fahavalo ankalazantsika ny fetiny reny anatin'ny 5 andro eto anatin'ity page Facebook zava-manahirany vehivavy ity na dia efa nankalazaintsika raha izy efatra tamin'ny 9 marsa andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Fa araka ny lazaiko teo na dia manadino ny zanany minono aza ny vehivavy, na dia tao anatin'ny Covid aza sy fahoriana sy fahafatesana ary tsy maintsy nanoratra thèse bevoka be 7 volana zany manao soutenance ny licence io dia nanehoan'Andriamanitra fahagagana araka ny resantsika tamin'maly hoe afaka nandeha ny voyage ny alavitany fianaratsoana akany Mahajanga anatin'ny alina ray anatin'ny lalana mihidy amin'ny Covid ary rehefa tonga ny andro nahaterahako izay tena faratapon'ny miracle nasehon'Andriamanitra nararirary kely fotsiny vao mifoha maraina amin'ny 5 nandeha nanao lamarsy anakany amin'ny village ka hatrany amin'ny Bor izay mivady dia ozy hoe zany efa mbola te hamonjy anniversaire fa andao aloha tsika ho akany amin'ny hôpitaly satria any Belbaka no misy an'ilay dadatoanay atao anniversaire ny hôpitaly luteranina tsy dia lavitra ny Belbaka loatra dia ozy hoe ndao avy dia hoentintsika foana ty valizy be iterahana ty dia ndao aloha tsika ny tany tsara amin'ny hôpitaly hoe mbola afaka mandeha kely ery Belbaka ve za dia mitsoritika eto raha ohatra ka hiteraka no inona ny zavanitranga ozy ianao 30 minitra monja tamin'ny 1:10 sasany maraina zay tonga eo amin'ny hôpitaly luteranina nanazava tamin'ny rasazy sy ny dokotera tao za hoe mba jerenareo kely fotsiny moa fa za mbola te hamonjy anniversaire nefa ohatra ny famaheny mararirary zany sao dia mba fa ho teraka androany dia ozy le rasazy hoe
mba matanjaka ry ianao efa 7 sur 10 ny fisokafan'ny kolonanao ko mbola andeha hamonjy anniversaire aiza anao fa mipetraka eto anao fa miteraka zao dia zao. Dia nampidiriny moa saorana an' Jesosy ilay sérôme mampalaky kokoa an'ilay contraction mbola ilay rain-janako no nitantana nandehandeha farany teo amin'io manodidina l'hôpitaly io 10 minitra fotsiny angamba raha ela indrindra dia hoy izahay tsy mahavita mandeha intsony za fa tena hivoaka zany zanako zany. Nanao travail teo ambonin'ny latabatra teo tadidiko tsara amin'ny 12 ora atoandro no tena nanomboka tsy zakako intsony ilay contraction marary zany miteraka zany tompoko izay vehivavy miteraka mahafantatra an'izany 12h20 20 minitra fotsiny nanao travail teraka somatsara ilay zanako miracle marina tena hitako maso sy ny ainako nasehon'Andriamanitra. Ny dokotera mpandihy dia efa mizodizody ao an-tokotany ao satria matahotra an'ilay zavoavy nididiana hoe raha sanatria ka compliqué dia efa nomaniko ny salle d'opération fa tena nasehon'Andriamanitra fa teraka somatsara voabasy ny zanako nanao travail 30 minitra fotsiny hery fahagagana satria Andriamanitra dia tsy manadino na dia mety manadino ny zanany milona aza ny vehivavy.